Ny fiainandavanja milamina foana, ny aza ny tsenany tonga ny apita, ny tarana koa ny mianona menona, devola hiaritra foanetsika. Ny tsindrazo lely efa miary azy, totofana tramon'ireo tambary, ravainy tramon'ireo afatsika, devola hiaritra foanetsika. Antsatony kalo mifono fitiavan-tanindrazana mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny no isan'ny nampiavaka ny tontolo androany teny amin'ny kianjany 13 Mey. Nantolona ny seho tamin'ny taona 2017 aza no mariana androany, mbola tolom-panafana ihany koa no iainana ankehitriny raha ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Tolom-pahafana no trentsika ankehitriny amin'ny taona 2024. Nanomboka tamin'ny 20 avrily nitsoronay zahay solombavam-bahoaka 70 mianadahy. Solombavam-bahoaka no nitarika ny tolona ankehitriny fa tsy toy ny tamin'izany, satria tamin'izany tsy nasahy nijoro ny olom-boafidy fa mety mandimandina ka sahala amin'ny olom-boafidy toy ireo voafidy ankehitriny. Fa izahay reto dia nasahy nijoro ary isaorana anareo vahoaka, satria ny etaetanareo dia nasehonareo tamin'ny fanarahan-dia anireo solombavam-bahoaka anareo izay niatitra ary niaritra ny bala ny mpitandro ny filaminana, nalefa n'Andriamatoa filoha, niaritra ny grenade sy ny sisa ka nahalatsaka aina matiora teto ihany koa. Tsy hiemitra amin'ny ady amin'ny kolokolo ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ho hiatrany izy ireo, tsy hiemitra ihany koa amin'ny fitakiana ny fialan'ny filoham-pirenena ankehitriny. Manenitra ny Madagasikara ny tolom-bahoaka ka sao mihevitra ianareo ao Tsimondrano ao fa hoe eto amin'ny 15 Mey no vitsivitsy ny olona ampahafantarina ianareo fa nankomunike nataonao Andriamatoa Prime Ministre. Tsiro raha iny, tsiro ny fitiavan-tanindrazana ny Malagasy izany. Fa ny any amin'ny fahatany dia mitolona daholo ka inona izany Prime Ministre tsy toteny tombontsony izany na gouvernement tsy toteny tsony izany, inona no mety aminy? Nanao antso tamin'ny tafika ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana iverina eny anivon'ny vahoaka. Manao antso avokoa izahay ho an'ny tafim-bahoaka. Voalaza n'Andriamatoa Constant Ravelson nazoky teo fa tamin'ny 1972 eny tsy mba nitafitra na ny gendarme no nitifitra anay fa ny force républicaine de la sécurité. Ankehitriny dia manao antso avy aminareo tafitra, aza variana hiaro ny seza n'Andriamatoa raha zaonary mampianina fa presque mombamomba ny fandatsatra amin'ny Malagasy nareo. Miverena amin'ny vahoaka, mivoahan-kana nareo, arovy ny vahoaka Malagasy, hiady sy hanohitra ny tsirary nitsony amin'ity tanindrazana ity. Itoeram-pitso ny hetsika dia be miainga eny Ambonjatovo no anombohana izany.